Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa ny vamalala ny olona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray tena koa miarabanao a amin'izao fotoana izao a tratran'ity andro androany ity a. Dia niviadana ny tompony a ho amintsika tsirairay avy a. Dia arabaina manokana ianao a izay tafiditra eto amin'izao fandaharantsika. Afaka fiembenana izay rahanao fandarana andramika izao a. Ny Aki radio a. Dia ny mpikambana anatin'ny groupe a izay maharesy a izay miaraka amin'ny vady matotosa an'izao fandarana izao a. Dia fiadana ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Dia matoko sy mino ary avana malala fa salama tsara daholo indray tsika tsirairay avy a. Dia ny fiadanany tompo a hanapaka anatinareo tsirairay avy a izay tonga eto androany. Ranabavy Lovelina hitako niditra voalohany teto androany a. Dia super fan mihitsy koa moa izy tahiny tompo a. Ranabavy Lovelina fa niditra voalohany teo a. Zay aloha ny hitako ato a. Ahoana ny anatinareo any a. Fa ny anay aloha dia Ranabavy Lovelina hitako teto voalohany a. Dia ho tahin'Andriamanitra manokana ny anao ranabavy a. Dia fiadanany tompony ho aminao a. Sy ny ankonanao a. Dia makasitraka indrindra. Dia nanaranaraka azy a ranabavy $100. Dia nanaranaraka azy a ranabavy Razana Monika tahiny tompo daholo fambeazana fitahina Erika Raka, Angela Io, alléluia, jereka ihany aloha, Erika Raka, Angela Io, Marijo, Tsiry Amboaramiel, dia ao ihany koa i Tina Rakotarzaka, Verselina, Miss Fit, Aseny Nathalie, Kadaka Malala sy Miray, Yama, Koda Léonie, Lantonirina, Aseny Nathalie, $100, dia Tsiry Amboaramiel efa narapaiko teo, dia Lantonirina sy Felana Rakoto, Tonga Soa Lantonirina Marie Charline, Geneviève Randriamananjara, ao ihany koa Preta Marie, Fanirora Zavatra Manana, dia Tina Rakoto Arzaka, Geneviève Randriamananjara, Tojo Mikael, ao ihany koa Valra Irtovo, Preta Marie, Angela Io, Rodine Marie, Amboaratsiky, dia ao ihany koa Ani Brenda, Razana Tsotonia, Tonga Soa daholo nareo a, faly foana izay mahita nareo a, dia Marijo, dia ao ihany koa i Emelovely, tsara ery ilay gâteau, alléluia, dia ao ihany koa i Jonathan, dia i Mami, dia ao ihany koa i Lovely Tina, alléluia, dia ao ihany koa iza koa Kambana Rantamalala, dia ao ihany koa ry Esni Jamila, ry Artizanay, ry Ranabavy Lina, ry Angela Io, Roly Anisha, dia tahidy tompo ihany koa Kotre Kamaradin'i Jesosy, Tonga Soa, Antonina Suzelle, dia i Mama Valtina, dia tahiny tompo isika rehetra, dia faly foana faly mahita anareo rehetrarehetra izay tonga eto androany Mama Valtina efa narapaiko teo. Dia maretatra amin'ny farany randroany koa aloha vao tonga eto a, dia teny aminao hoe tsy kisendrasendra na tongavanao eto a, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a. Tsy kisendrasendra io fa tena voalahatra mihitsy fa vao tonga eto ianao androany. Dia rehefa tonga eto ihany ianao a, dia maretatra amin'ny farany. Za mihitsy fa ity fandarana rahanao faraparany amin'ity alina ity raha tovy lera aminay aty Europe ianao a. Dia nanay ny fandarana somary taratara indrindra, izany hoe entinao matory mihitsy amin'ny mahavavaka fiembenana azy, dia maretatra amin'ny farany e. Dia ndao arisika aloha melao zahatretra androany ny ekipa iraka amiko a, dia nivavaka fanomboana ranabavintsika iaina, dia nitondra ten'Andriamanitra voalohany indrindra androany, alléluia, paherezintsika izy sady efa metanentana sady zay ianao an'izany ranabavy Razana Monika no hitondra ten'Andriamanitra eto, izy zay ny anjara voalohany hitondra ny ten'Andriamanitra, ary nivavaka firenena marana azy dia ranabavintsika Erika. Koa dia andao ato dia tombontsika ny fandarana, dia andao itsika mivavaka apetraka eo tan'Andriamanitra, ka andao ampandrosika ranabavitsika aina avy eto Frantsa izy nivavaka ho an'ny fandarana. Tay tompo ranabavy aina anao ny fitenenana. Stera dia tahiny tompontsika rehetrarehetra araka ivavakantsika hanomboka ny fotoana. Ry iray masina tsara indrindra io, mbola tonga eto anaty hanon-drezany anaran'i Jesosy. Faly izay tompo satria
vita ny tontolo andronay faly zay satria ny tantaninao, faly zay satria namindranao fo indray tamin'ity andro an'ity dia mbola nahazo an'izao fotoana izao indray. Jesosy tena fifaliana ho anay ny aona aminao Jesosy, ary tena fahafinaretana ho anay Jesosy no ankavananao indray amin'ity alina ity tompo malala. Dia indreto izay manantona anao Jesosy, meteza ianao Jesosy eo afovoan'izao fandaharana izao, araka ny teninao Jesosy hoe iza nantona dia tsisy olona laviko. Raha hiverina amiko ianareo izy ianao Jesosy dia mba hiverina aminareo koa za. Dia indreto izay Jesosy hiverina eo ankavananao indray tompo malala, miandry teny avy aminao, miandry anatra avy aminao, miandry Jesosy izay mba ho ampianarinao indray amin'ity alina ity. Diovy ny fonay Jesosy, diovy amin'ny rahanao ny sainay, ny vatanay, ny fanahinay, raha misy zavatra sy nifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy. Vitanay tamin'ity tontolo andro ity, na napetipetina anay tamin'ity tontolo andro ity, dia mangataka anao izay Jesosy mba hanadio anay. Metezanao fanay masina eo anivon'izao fandaharana izao, metezanao fanay masina ho any amin'ny tsirairay avy, mba ho fanahy iray ihany Jesosy no hiasa eto, mba ho fanahy iray ihany Jesosy no ampahery anay eto. Ka n'iza tonga eto amin'izao fotoana izao Jesosy, miandry zavatra avy aminao, mety miandry fanasitranana, mety miandry tolo-lalana, mety miandry fampaherezana Jesosy, dia ny fanahinao masina ilay hiasa amin'ny tsirairay avy, tena hoe ambelombelona anay indray ny teninao androany. Ny anivavaka izay ho asandratra eto Jesosy dia hitondra fanasitranana ho anay, hitondra aina vao anay indray. Dia ampiasao ny mpanomponao Jesosy izay efa nanolo-tena anao ny asanao, mba ho fitaovana ampelantananao izy Jesosy, ho ianao mihitsy no hiteny, ianao mihitsy fanay masina no metraka ny teny ao am-bavany. Dia ampahery anay izany teny izany, ampianatra anay izany teny izany. Dia mankasitraka anao izay Jesosy, voninahitra dia ho atolotra ho anao rery. Alleluia, amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra izany vavaka fanomboana nentina vavintsika ihana zany isorana anao dia tahiny tompony ianao dia tonga avy amin'ny ambony indrindra dia soadin'Andriamanitra izay anjara asa vitanao teto androany zay ka dia mahereza Andriamanitra maly fitia anao. Dia androany araka teko teo vavintsika razana Monika no hitondratsika ny tenin'Andriamanitra. Dia misaotra anao koa mankasitraka ny ankizy izay mandray anjara rehetra satria ireny mifankasitrahanareo ireny dia atongandrareo aninona, atongandrareo androso foana. Dia mankasitraka fa mamy le vavaka dia mamy ihany koa ny fankasitrahanareo koa dia tahiny tompo dia mahereza. Andao arytsika amin'izao fotoana izao hieno hiritsika dia atolotra antsika mpitiavana be ty hira anankiray ity hoe tsy navelanao dia ao anatin'izany izy zany aka baiboly ianao aka toerana tsara fa hamaky tenin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra tsika ao aorian'ny tery ity dia meno finaritra ary isika rehetra samy tahin'Andriamanitra daholo ozy izy ny sonoany amin'ny lalam-bavy anzelahy izay daholo tahiny tompo daholo ary dao ary.
fosifana miovitrovitra torovana sy trotraka onena ianao onena itoko ka tsy navelanao ikomany ny masoko efa mandoro fanodiovina romena fitafina so tianampandrosonao ho any antranonao misaoty indrindra Jeso onena ianao onena itoko ka tsy navelanao aho hijary fa namany fatorako tianitondra ho any amilay lapaso ho sambatra iara paly amina misaoty indrindra Jeso ho sambatra iara paly amina misaoty indrindra Jeso misaoty indrindra Jeso. Alleluia. Misaotra indrindra Jesosy a tsika izao mba hampandrosoan'Andriamanitra any an-trano ny beravana tsy mba hisaorantsika n'Andriamanitra zany zava-dehibe loatra zany zava-dehibe loatra zany ka dia atsovitsaroana foana ny misaotra an'izany misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'izany hoe Andriamanitra ity za dia avelanao hiditra any an-danitra alleluia fa zava-dehibe zany ary zany ny zava-dehibe indrindra tokony hifaliantsika eo amin'ny fiainantsika alleluia rehefa mandalo rehefa ianao le misy manambanimbany reny na misy manao tsinitsiny reny dia zao atao an-tsainy hoe eny e na dia zany ary ozy na dia zany aza nefa za ho ampandrosoan'Andriamanitra za le tsinitsininy ty mihitsy mampandrosoan'Andriamanitra ao an-danitra ao ianao io a satria zava-dehibe a amin'Andriamanitra ianao farantsakely volamena eo anatrehan'Andriamanitra ianao tany tokoatritsika tsirairay avy loatra tsika avy hatrany a dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra zay teny anavavitsika Mariette moa ny fiantso anazy Monique Mariette ny fiantso azy Mariette zany ataontsika fiantso azy isan'andro fa tsy razana Monique antsony fa Mariette zay hoe mba tiany antsoina azy a raha ohatra mbola misy tsy voaravako a dia arabaina manokana ry Tody Rahomisoa ry Marijo a ry Preta Yama tonga soa daholo a Bertsava Soameva Maya izy koa Violette tahiny Jesosy daholo a isika rehetrarehetra Lovely Tonia eny ary zay ary ny hoe lafa fandaotsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia mino finaritra ary aorian'ity tenin'Andriamanitra ity a dia zahako amelabelatra ny toriteny eto a tahaka ny mahazatra ihany a dia ndao ary to dia ampandrotsika ny anavavitsika razana Monique amin'izao fotoana izao a dia mihaino finaritra isika rehetrarehetra tany tompo a ranabavy a razana Monique Mariette anao ny fitenenana Sera tany tompo atsika rehetrarehetra mbola raisiko fahasoavana ho ary ava malala ny izaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika androany ny tenin'Andriamanitra zavakintsika hitantsika ao amin'ny Mateo toko fahaenina amby faharoapolo farany amin'ny faharoambiroapolo Mateo 6:20-22 mivaky toy izao amin'ny anarana Jesosy fa mihariharena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na harafeziny manimba sady tsy misy mpangalatra manamny trano na mpangalatra fa izay itoerany harinao dia ho any koa ny fonao ny maso ny jirony tena ho amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenana rehetra amen. Ninahary avina tsy misy soramandry mariako fa amin'ny telefony
zavako baiboly tsy misy soramandry na fa tsy fantatry ny narena na misy soramandry na tsy misy. Eto Yavan'Andriamanitra milaza amintsika hoe mba hatonga antsika hiaro haregnantsika izay any an-danitra fa tsy hiaro harena aty ambony tany. Hatonga antsika hifikitry amin'Andriamanitra fa tsy hifikitry amin'ity zao tontolo izao. Fantatsika hiava malala amin'ny tompo fa izay itoerany haregnanao dia hoany koa ny fonao. Izay hoany koa ny fonao fa ito ten'Andriamanitra milaza hoe arovo ny haregnana izay any an-danitra fa agny no tsy misy kalalao atsoarifina ary maharitra mandrakizay tsy ho simba na hoe ho isy mpangalatra zany fa maharitra mandrakizay ny harena izay any an-danitra. Ndao atsika hiava malala amin'ny tompo hagnomana ny mandrakizay ho atsika. Aza fikitra amin'ity tany ty ny fonao sy ny sainao fa amboary ny mandrakizay ho anao. Magnanova ny marina eo anatrehan'Andriamanitra, tadiaviny ny rariny, mitadiava fahendrena, mitadiava fahendrena amin'Andriamanitra. Fa ito izy milaza hoe izay harena mba hatonga antsika tsy hifikitra amin'izao tontolo izao fa hifikitra amin'Andriamanitra sady hiaro harenantsika izay any an-danitra atsika. Raha ny harena izay any an-danitra ny havana ny fikiranao agny, raha any an-danitra no misy harenanao dia karakaray tsara, fikiro mba fa agny no azontsika antenaina azahoantsika ny agny no azontsika antenaina sady harena izay any an-danitra ry havana tsy misy manimba, tsy harafesina ary tsy hopodiky zany eo fa ny eto an-tany ry hava malala mandalo ny zavatra izay hitantsika zao ary tsy misy zavatra azontsika raisiny eto amin'izao tontolo izao. Zao rehetrarehetra zao ry havana hopodiky sy hopoteny zao rehetrarehetra hitantsika zao. Aza orina eto ry hava malala ny fonao, aza manorina harena be eto amin'izao tontolo izao eto ianao fa fantatra fa tsy haritrela zany, fantatra fa tsy hiadanana io fa vetivety dia hopotika eo. Eto ny ten'Andriamanitra milaza hoe fa izay itoerany harenao dia hoany koa ny fonao. Ry havana te anontany antsika hoe aiza no misy harenanao amin'izao fotoagna zao? Eto ambony tany ve sa any an-danitra? Raha eto ambony tany ry hava malala, mbola dian'izao mbola afaka magnamboatra anao, mbola afaka hikarakara harena izay any an-danitra anao, mbola afaka magnomana anao ny mandrakizay ho anao fa mbola tsy tara, mbola dian'izao homany ny mandrakizay ho anao. Zavatra ratsy no azontsika eto amin'izao tontolo izao. Tsy misy zavatsoa eto, tsy misy zavatra azo avelo atsika eto, tsy misy zavatra azontsika antenainy olana sy problème fotsiny eto fa tsy misy fiadanana, tsy misy fahasambarana zany eto. Fa raha hitady fiadanana sy fahasambarana ianao ry hava malala, amin'i Jesosy no misy an'izany. Fa ny ten'Andriamanitra milaza hoe ny maso no jiron'ny tena, koa amin'izany tsara, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenana rehetra. Ry havana magnanaovany tsara, aza ny ratsy ny alaina tahaka fa ny tsara ry havana.
aza makataka ny ratsy ataony hafa fa ny tsara no alehatahaka. Aza makataka ratsy ataon'izay magnodidina anao. Azavany tenanao magnanova ny tsara ary katsao amin'Andriamanala ny riavana ny fanjakany Andriamanitra ary fa mikatsika ny fanjakan'Andriamanitra tsika riavy, mikatsika fahamarinana tsika dia amin'Andriamanitra ahatansika zany. Androany ty ilaza amintsika hoe hafatra riavana, aza miorina amin'ity tany ty ianao, aza orinety ny fonao fa mandalo zao rehetrarehetra zao, potehiny sy horavaniny zao tontolo zao. Dia amin'izany raha teto ny haregnana dia ino ny hoanao dia potiky miaraka amin'ny veanao riavana ratsy n'izany. Da ho antsika homagna hiaro harina antsika zay anan-danitra. Da ho antsika riavana hanomagna ny mandrakizay ho antsika fa efa fantatra fa tsy ela hipotika zao tontolo zao. Fantatra fa tsy ela zany famantarana rehetra ny riavana efa miseho. Ino moa ny famantarana zay tsy mbola miseho ao agnatin'ny Baiboly hitantsika zao? Efa miseho avokoa ny zavatra rehetra. Fa ny mahavariagna magaga ny olo tsy mety miromo, tsy mety manapa-kevitra handeha hanompo Andriamanitra fô vao maika miromo mandeha any amin'ny hilo. Manana finoana riavana angatao amin'Andriamanitra mba hananantsika finoana, mandeha amin'ny finoana atsika, hagnanaovantsika ny asan'Andriamanitra mba hahatonga atsika tsy ho very, tsy ho levy miaraka amin'izao tontolo zao fa tena hoe ho hoanina fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy. Iny riavana ny teny zay hentiko hampaherantsika fo dia fo fa ny fanahy masina neny hanazava ny teny ao am-pontsika tsirairay avy mba hahatonga atsika tsy hiaro harina eto ambony tany fa hiaro harina zay any an-danitra riavana mba hirezatsika mangatara fanahy masina hitaridalana hampianatra anao ny sitrapon'Andriamanitra ka tsara ny rariny ary mikatsara fahamarinana fa hanaraka anao ny zavatra rehetra. Osy tenin'Andriamanitra hoe katsaro ny fanjakako sy ny fahamarinana fa hanaraka anao ny zavatra rehetra. Nda ho antsika riavana hikatsika ny fanjakan'Andriamanitra, nda ho antsika hikatsika ny fahamarinana fa tsy fikitra amin'izao tany tao. Voninahitra ho an'Andriamanitra fiadana ho antsika tsirairay avy. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Amen. Halleluja. Misaotra betsaka ranabavy ranabavitsika mahafinaritra be ny meno ny toriteny. Halleluja. Misaotra betsaka indrindra ranabavy Razana Monika tao anatin'izay teny mamy zay nomenao zay fa dia mino aho fa voarain'ny olona rehetra ary mino aho fa naherin'ny olona rehetra ny ianao an'izay teny izay. Koa dia isaorana ianao dia tahian'Andriamanitra, Andriamanitra koa maly fity anao ny amin'izay rehetra san'Andriamanitra nataonao teo. Fa zava-dehibe loatra ny fahavitanao toriteny ary ahoana fahinonareo azy? Zay ny toritenin'ny voalohany. Tsy hitanareo mba tena mba mety kosa ve raha zany ny atao hoe toriteny voalohany ety Amasom-bahoaka ety dia isaorana azy zany dia Andriamanitra ny maly fity anao. Vao nanao voalohany koa izy dia tsisy teo dia nalefa tamin'ny androany, teo dia nalefa, teo dia lany. Halleluja. Andriamanitra ny maly fity anao dia tongava amin'ny ambony indrindra dia mbola ho ampiasain'Andriamanitra foana ane ianao amin'ny andro rehetra izay iainanao dia ataon'Andriamanitra solo vavany amin'izay rehetra ilany anao ihany koa. Dia sy ampitondrain'Andriamanitra anao dia teneno azy isalasalana fiain'ny ambavanao ny teny ary ny tananao ny tehina. Dia mahereza
ranabavy Mariette Monique de Andriamanitra ny hitanao de misaotra antsika rehetra ihany koa zay mampahiry azy ao anatin'izany satria reo teninareo mahafinaritra foana reo fa reo ho tsarovany ankizy reo ary reo hitany foana reo ary rehefa hitany reo de tena hoe mampahiry andry zareo hoe mbola anao tsaratsara kokoa indray ao arinao de mahereza de misaotra indrindra atsika rehetrarehetra matitiko fahenina andininy ny azy moa fa 20 ka hatramin'ny fa 22 ny vakiny fa za kosa amaky ny 920 sy ny fa 20 ary ny fa 120 no vakiko amin'ity androany ity ambelabelatra zany io zany hoe nety ny teneniny tsisy hoampiana fa za kosa mbola melabelatra kely amin'ny fombako isan'andro izay ifampahirezantsika rehetrarehetra eto aminaran'i Jesosy aza miary arena ho anareo any an-tany eto an-tany izay misy kalalao sy haravesina manimba sady misy mpangalatra manamy trano sy mangalatra fa miary arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na haravesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamy trano na mangalatra fa izay toerany arenao dia any koa ny fonao. Alleluia, amen. Rehefa ny arenanao any amin'izay misy ny arenanao dia any ny fonao, any ny fonao. Misy havako zay manana ty tomobile be ohatranahy izy de manana tomobile eto an-dafy izy manana tomobile ray zay io tomobile io vitsy-panana kely izy io tomobile efa taloha de saropady be mihitsy tomobile io ary be mpangalatra io raha misy mahita eny an-dalo mipetrapetraka de azo kolokolony tsara izy de anofany tsy tiany koa apetraka eo tokotany anona fa anofany garage tena sécurisé be re mihitsy ny ametrahany anazy satria manahirana raha sendra tsy ao an-trano misy mibato na ohatra zany de misy fotoana izy mieritreritra hoe manaona ary izy any amin'le satria arena kosa le izy arena le fiara mba makany aminy moa za de mba makatsirony koa mijery an'le izy samy mba mitovy zay mirahalahy zay mihoatra mba samy tian'le izy de izy moa zany ny fony mieritreritra an'le izy manahoana so de alahoany fanakarazy mihitsy satria raha vohatra hoe atao tokotany na atao tranony so de mba de normal nge za zavatra any ary marina nge zavatra nytenen'i Jesosy any amin'ny zavatra izay misy zavatra sarobidy aminao arenanao de any ny fonao de any mihitsy ny fifantohanao any izy zay manahoana izy any mieritreritra kely anao de miankina momba an'io foana ny zavatra eritreretinao momba an'io foana ty aminay mahafinaritra be ty amin'ny toerana misy anay feno an'ireny fiarakodia efa taloha reny fa variana anao mahita an'ireny tobily efa taloha be reny mbola hitanao le mbola mandeha amin'ny pétrole de le pneu mbola ohatry ny pneu-na sarety fa zany hoe vita amin'ny vy misy vita amin'ny hazo misy tobile vita amin'ny hazo aty aminay mbola mandeha le tena le taloha be efa tamin'ny 1901 reny na ohatra zany fa mbola mandeha de mitokotokotoko de misy setroka kely ohatry ny taloha reny izy rehefa le andro sy fiasany reny de mivoaka daholo zareo mitondra andreny mahafinaritra mijery azy mijanona an-dalana eo de mijery andreo faly ery fa ny fikarakarany andry zareo andreny neny sasany mijery météo mihitsy aloha de tsy tiany mitondra an'iny mivoaka raha hoe avy ny ora na avy ny herika tsy azo ataony de mavita manaraka météo mihitsy hoe hitondra an'ity amilady jerena aloha météo tomobile tsy azo atao tratran'ny orana satria maninona satria kojakojan'ireo so de arafesina ohatra zany fa tsy zany ihany fa ny arenanao any amin'izay misy ny arenanao de any foana ny fifantohanao ary raha ohatra hoe any
arenanao iny ny fonao a de marary be anao iny rehefa voakitika de voakitika ao mihitsy amin'ny fonao de za tena faly ery mijery an'ireny reny zany mba zavatra mahafinaritra anay reny zavatra reny mba mahafinaritra anay reny a rehefa izy ananontany an'izay to reny mba mahafinaritra anay mihitsy reny zavatra reny a mba hoe fifaliako mihitsy ny mijery an'izy reny ravoravo mihitsy foko rehefa mahita an'ireny farina mihitsy mivady am'izany rehefa mahita an'ireny de ohatra hoe aloha akeo de tsy de paseko mahafinaritra kely aho mijery an'izy de alleloia io mba fitiavako io ihany mba alavoliko mba fifaliako avelatsika any amin'iny Jesosy ny teny a fa tsika de miariareny tsika tsy Jesosy tsy teny aza miasa Jesosy koa tsy mandraratsika tsy hanan-karena fa raha miaina anaty fananan-karena ianao mo fantatrao ve a inona le tena arena le tena arena miavaka sy le tena arena maharitra mino a fa tsika rehetrarehetra samy efa very vola izy avy nefa very vola izy avy nefa ohatra nisy na de ataoko hoe nisy namaky ny tranony mety hoe nisolokin'olona mety hoe nanan-javatra tsara de potika sanatria mainy trano sy sisa sy ny sisa be dehibe a be dehibe Jesosy tsy niteny atsika tsy asa na tsy hanan-karena miarira soany eny efa tratran'izany za koa fatratran'izany fatratran'izany hoe misy zavatra iarinao a ny kelezanao aina na rehetra efa tratran'izay daholo de very de tena hoe vandra mihitsy vady ny sendran'ezaka zany hoe mafy ny gasy ka mafy be ny gasy fa very vola da tokony ndraiky groupe koa zany tsika groupe verim-bola tsy vorom-bola fa verim-bola vaky trano rety izy efa very vola mahereza vola firy zany totalin'ny very olona firy reto ray reto efa very vola tao 67 hectara azy fa de davitsika zany tezavizay teo 67 hectara fa de daviny zany very daholo zakoke efa very de efa very vola impiry tena marina ve zany rena bavy maia tena nao antaresy fe anao anao tsy neny fandarana teto taloha enao moa voaingana ny teto efa nitenareo vao niaingy ny antaresy iny hoe soloky io fa aza manao an'io de ndika le meme tsy hoe meme zay very vola anao a fa le meme am'le ina moa zany le mampimeme fa le antaresy efa fantatry iny de avy eo am'izay de nisy nanendaka atao ary ao 67 misy olona tsy tia atsika mihitsy zany fa atao daholo ny very ny volan'ry iama sy ry fa mampalahelo zany tena hoe zavatra no arinao a de very a de tsy azon'Andriamanitra atao ve ny aro an'iny a ka zao le izy ry havana malala arovan'Andriamanitra aloha rehefa ao am' Jesosy ianao fa tsika aloha de samy efa very vola samy efa tiatsika zany hoe nanao départ zéro ny tena tsaroko mafy indrindra tamiko ndray andro nanana fiarakodia zay efa tantareko anareo teto le zany nanao accident avy any Ampanisoraka ny anjelana ety Anosy tam'izany io tomobile io zay anao ohatra kindrindrina keliko izy io tena kindrindrina kely fa io ry havana vola zany laniko tamin'io zany ny tomobile io vola mampionivy volobe mihitsy hitanao le jante le hitanao le am'le pneu ny tomobile zany de samy hafa foana ny a le jante iny satria mivarotra andreny asako te ho faina isaky ny firy volana de ho faina vaovao de faina de tena atao tena solona mo tena matanjaka solona tena hoe tsisy ny dizy ny zava-maneno ao anatiny de isaky ny mandray vola de tsaka manamboly de ohatra ny
ohatrany ao foana ao tsy haiko tsony ohatrany na ny valeran'izay zavatra zay fa nivadika tamin'ilay izy avy eo fa tamin'izay tena tadidiko mihitsy any teny hoe very a ohatrany hoe nanao boatin-drakitra zany a de tonga de very namaky ilay boatin-drakitra fa tsisy nohaninao na ray ary ka zao ry havana malala Jesosy efa mahafantatra an'izany fa eto an-tany eto a de misy mpangalatra eto izaka iny nitondra mpangalatra teto tamin'ny fotoana inona nomboka nisy mpangalatra vao nisy ty zao tontolo zao ty satria vao nisy ty zao tontolo zao ty de efa natodin'Andriamanitra nilatsaka teto Satana i Losifera de hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny devoly tsy tonga raha tsy amono andrava andringana angalatra amono ry havana malala zany hoe zavatra rehetrarehetra na famonoana na fandringanana na fampitehana na faharavanana rehetrarehetra entin'ny devoly daholo retinareo de fampitantarana zavatra very lamba zany daholo tsika halleloia fa nanomboka nisy am'izay ny halatra zavatra tsy hanao a tsy rity tsy andaotsy atao ianao zavatra tsy han'le olona de tsy ritin'le olona de ataony zay angalanan'iny misy fotoana amin'ny fomba ratsy be mihitsy misy fotoana vonoiny mihitsy ianao de alainy firy namako efa vatra tôbily efa maty ny mpangalatra zaka rehefa nefa sika maty ny mpangalatra vatra tômôbila mpitondra taksia tam'izany mpianatra tany za taloha mianatra manao taksia amin'ny alina fa indroa efa sika maty mody etin'le olona mody vehivavy manakana anabo vehivavy sy rangahy ndahary se de entina hitareo tsy mba zany zay de misy lalana ary ambony ary de tonga eo amin'ny misy tobi-dasanty zay eo ay mitaoba entin'ireo izy fa namatsy namako reo fa tena tara rivatra zareo mba mailomailo ihany aloha zany sao de rolaby mihitsy ndray tonga de niditra teto aloha lasa anankitelo ny ao arino de efa mailomailo ako papanay mpitondra taksi taloha efa nitsondromin'olona ny antsy tamin'iza ohatry zany ny andro amin'io any amin'ny raiky amby folo sasany ihany tena maty eto a ka le tôbila tam'izany a zany tôbiliko tam'izany vitaloha le fil kely fotsiny ny atao manao ohatry zao fil kely fotsiny no afatira de tsy alarana ino ny famelomana azy de nanaovanaovako mikimaky kely tao mody tsy napetako le contact nefa ataoko midémarrer izy lazaiko fa tsy velona nisy polisy nijanona teo nanao tsy velona tsony teo fa tena mila miala eto nareo fa tena fa seky maty tam'izay misy mihitsy tena tiany olona vonoina mihitsy ianao mba an'iny ankalana an'le izy ao an-trano ianao mba manany zavatra tsara misy manafika misy mianika ny tamboho atao avy ihany ny tamboho fa misy mananika ihany loza misy tao tokotaninay taloha misy boîte de vitesse zay miatraka tsara ao anaty de mihidy kadina tsara mihitsy ny trano le garage tsisy vakitrano tsisy nina fa nivoaka atao le boîte de vitesse efa firy kilao tsy mpamaky trano fa tena le mpangalatra io tsy miresaka am'le te gardien de mba voa eo i de zay matory milamina tsara navoakandry zareo zany zavatra zany a zavatra mpitranga zany ary zany zavatra zany de mitranga ary tsisy nareo mahafantatra tsara fa indraindray ny olona atokisanao ao-trano ihany no manao ny ataony zoary zao filoam-pirenena guinéana ny olona akaiky azy ihany nanongana anazy zany ianao zany raha mbola eto amin'ity tany ity de tena tsisy ninona tsy misy ninona mihitsy ianao tsy misy zavatra
atenaina mihitsy aloha tsisy sécurité eto amin'ity fiainana ity, tsisy assurance eto amin'ity fiainana ity, tsy afaka mihitsy ianao zany a tena hoe milamina tanteraka hoe milamina ny amiko. Be de be a ny olona mety hoe miasa mandritra ny taona firy ao anatin'ny ndray mpimaso potika ny eo am-pelantanana, de eo am'izay ny olona maninona, eo am'izay ny mahatonga ny olona kivy tanteraka satria maninona, satria ny fantoka tao a ny fony sy ny sainy tao daholy. Zay mahatonga ny olona very ahe ho aiza ntsony a satria reny ny teo. Jesosy a miaro atsika rehefa mivavaka tsika, aza mataona nareo rehefa mivavaka de arovan'Andriamanitra am'ireo nareo, arovan'Andriamanitra mivaky trano any nareo a, arovan'Andriamanitra amin'ny ny fahaverezana sy ny sisa reny koa atao hoe valalam-pandany daholo koa reny nareo zay tsy mahalala. Arovan'Andriamanitra am'izany ane tsika rehetrarehetra. Ireo zao tsisy zavatra very zany rehefa mivavaka tsisy an'izany zavatra hoe ohatry zany ntsony hoe trano hoe tsisy mamaky zany, tsisy an'izany fa misy anjely manodidina. Alleloia. Misy fotoana koa tsika ampianarin'Andriamanitra hoe aza matoky gardien zany de fa na de efa mivavaka ary de ampianarin'Andriamanitra eny. Fa fantatry Jesosy kely havana ny fisian'izany rehetrarehetra zany. Fa Jesosy tsy hoe miteny antsika hoe miariarena faharovako zany ny anjelin'i Jehovah mitovy manodidina zay mataotra azy marina zany. Fa ny fahitany Jesosy an'izay zavatra zay, ny fahalalany Jesosy an'izay zavatra hoe io ange isy foana ny itsiriritrany io, isy foana no te itsiriritrany io, misy foana ny te angalatra an'io. Misy indray ny sasany a tsy voatery very, tsy voatery mangalatra fa tao an-tranony tao ihany, lany kalalao. Efa henonao le olona anankiray le hoe tazona vola be tao an-tranony, lany voalavo daholo le volany, tsitsina de tao anaty goninga misy hoe vola migony sa ino. Ay le trano ke trano be vola fa be voalavo koa, lany voalavo natsasaky ny lany voalavo daholo le vola very tena mba miadana ihany zay koa zany rehefa eo aminao le vola. De zay ry havana tena tenenainareo a, anisany anatin'ny fiarin-karena eto an-tany daholo mantsy zany. Misy olona mampalay manana fiainana mampirenao, ny vola misy fa tsy azo hoanina, atavinina riny. Avy eo ampianariny mandany vola rehefa misy nareo, mba hampiadany vady aman-janaka finity miafy lava vola tehirizina roviana ho avy Jesosy de ahoana. Tena marina zany teko zany, misy olona tena manana toetr'ohatry zany, ny vola tena misy fa tsy atao. Vazaha namana izao manana trano firy zany rehavana eto an-dafy. De ino azy ianao zavatra mitranga, reo tranondreo a tsy fony ampanofaina aloha raha izay, nefa andoavana volam-panjakana foana. De ny asany zany olo zany ozy ianao inona, manao asa madinidinika, asa tsy manana trano be fotseko firy no ariny fony izy mbola tanora, izy efa lehibe. De zavatra ataony manao asa tanana amin'olona na kiraro tena zay vady mijery ny kiraro mampitehiteny hoe sao de mba omena kiraro ianao nefa tezitra indray izy am'izay zavatra. Fa hitanareo kirarony efa kirarony tamin'ny taona mba tany amin'ny tamin'ny taona 90 tany. De hitanareo efa tena reraka reto reraka de efa tena mitolila. De hitanareo le cuiran'le izy efa tena hitanareo mihitsy tena tsy azo atao an'le ohatra hoe manao ohatr'izao ny tongotra fa tonga de mety to de vaky to de rovotra. Tena ny akanjony tena izy tsy hoe maloto tsy hoe olona hoe vorokitsay, fa hitanao akanjo taloha tena rehefa le taloha tamin'ny andron'ny Belmondo reny. Le trano tsy foy ozy hoe maninona ary rehefa izy efa antitra, maninona ary zao raha amidy de mba mandeha voyage de mba eny izy. De manao asa tanana atao hoe andoavana volam-panjakana am'le trano hoe tsy foy ampanofaina, tsy foy atao amidy. De manao travaux zao koa travaux, anao travaux andoko fa le trano lokona fa tsy miariarena. De miafy de tsy saminana ny vola zay ny sasarana koa. De zao nangan-javatra zao foana rehefa mba misy ry havana azonao rehefa misy
azoko ampiatanina faty aman-janako de za nge koa tsy ve koa za aza manangan-javatra ianao e fa ny diso mampiafo zany rehefa naza mba atao fa mba atao fitsapan'ny zanako sy mivadinao fa nandalo teo ianao nge andalo e tovy mahita alleloia alleloia ny olana de zao eto an-tany ozy Jesosy a misy kalalao misy olona manan-javatra sarobidy fa tratra ny arafesina de tsisy dikany zavatra sarobidy lafo vidy na vela fotsiny teo tratra ny arafesina diso ny tehirizina fa tratra ny arafesina ny zavatra valeralela tsara tare indray a nisy nanambotra de nisy nangalatra zany ny eto an-tany revana malala ary mahakivy hoe zay ve no ariko teto amin'ity tany ty de vita am'izay ve ny atsemboako tao anatin'ny firy-taona ny sasany arafesina ny sasany lasa laniny kalalao lasa dala ho any lasa dala le olona le teneko anao tety tena tantara tena nisy izy ty nanangom-bola be ny afo be de natao tao an-trano lany voalavo lany kadradraka tsy haintsony tsisy azo atao izy anandre vola laniny voalavo aloha tsisy aloha ny olona tsy mahalafo etany zay andre vola laniny voalavo mba anao vena fefa fa tsy manina fidiko 4 fa vola laniny voalavo ozy ny olona aloha masisy eto ny ainanay afa ataoko ray hetsy fa vola laniny voalavo tsisy areo men'ny olona vola laniny voalavo eto an-tany ahitana zany rehetrarehetra Jesosy manana torohevitra tsara be mihitsy hoy Jesosy hoe raha hiariarena ihany nareo de miariarena ny an-danitra ahoana ary zany miariarena ny an-danitra satria zao any an-danitra indray a tsy misy andro rehetrarehetra ireo sady tsisy inona ozy Jesosy sady tsy misy kalalao de tsisy arafesina manimba de any tsisy mpangalatra de tsisy manambotrano andry tsisy mpangalatra tafidy zany andry ny olona any na mpangalatra mihitsy ary taloha mahita volamena fa alleluia de raina niny fa tsy hoe any ianao mpangalatra volamena ny asanao de niva fo de mahita volamena am'zay de le manao le ohatra de ataony tsisy azantsony any an-danitra any zany tsisy tsony so de mpangalatra mpangarom-potsy anao de mivarotra volamena kavina kely 4 grama de efa miazakazaky iry anao mivarotra volamena ty misy any nge lalana volamena de angalatra lalana zany any tsisy mpangalatra tsony any alleluia to Jesosy hoe miarina arenao anarany an-danitra fa tsy misy kalalao arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manambotrano na mangalatra fa izy de tena ny arenao de anyko ny fonao aisa riavana ahoana zany riavana za miary arena ny an-danitra zany za ve zany zao manam-bola miary arena eto an-tany mantsy miary arena de na za mividy trano mividy tomobily napetrako any amin'ny banky na vidy firavaka be vidy volamena vadiko volamena ny volana vidy na mampiasa vola amin'ny anina averiko azo atao tsara zany azonao atao ny mandrarà azonao atao mampiasa vola azonao atao miadana fa aza mametraka an'io arenanao amin'ny fotoana tsy eo aminao io de ny fonao efa tsy tao de tsy mankarary anao io zay le izy zay afaka miary arentsika afaka manam-bolytsika afaka manana tranontsika afaka manana tomobila afaka manana sambotsika afaka manana fiaramanidina zay tianao afaka manana ny zantsika fa mifanontaniana apetraka aminao de zao io ve ny eritreretinao fa arena io ve ny tena eritreretinao hoe arena fa am' Jesosy tsy ny arena raha eritreretinao arena io de eo ianao le tena resy tanteraky anao amin'ny fotoana itsy io fa tsy arena ny eritreretanao an'io raha ohatra ka eo aminao io de nesorona taminao de tsy nampiovanao i Joba tsy ny arena ny arenany fa Jehovah ny arenany ny Davida tsy ny fanjakana na ny lovany na ny volamena ny lovany
fa Jehova ny anjara lovana sika boaka ary ny tena izy fa manana lova tsara, manandova tsara fa tsy le teto ny lovany. Halleluja. Ny ahafantaranao zany aiza ny arenanao hoe io ve ny arenanao ianao afaka manankarena, ianao afaka miliardera mihitsy tsy olana ke zany fa io miliary io ve ny eritreretinao fa arenanao fa amin'ny fotoana tsy io tena ozana hoe very a fa Joba tsy miliardera fa tsy mbola atao anatin'ny Joba zany tany zany de aiza atao ny arenako Andriamanitra rovin'Andriamanitra ny verina le arenako ozy Joba hoe na de amono azy izy de mbola natena azy ihany tsy nangataka akory Joba avereno ny arenako fina ataon'Andriamanitra na verin'Andriamanitra avoroeny fantatr'Andriamanitra fa tsy tany ny fony. Jesosy ny teny amintsika miaria arenao antsika ny an-danitra ahoana zany ozy ianao any amin'ny Mateo 7:10 any de Jesosy ny teny io Jesosy hoe rehefa kitsika izany teny zany Mateo 7:10 ianao le tantaran'le lehilahy manan-karena anankiray neeritreritra ho manan-karena fa tsy manan-karena. Nisy lehilahy anankiray nianan-kendry zany teto mpanan-karena izy. Nisy lehilahy anankiray nahatanjaka anao hoe inona ny tsara ataoko mba azoko fiainana mandrakizay Mateo 7:10 ngefa kitsika. Io Jesosy taminy nahoana no anontanianao any amin'izay tsara ray ny tsara raha te hiditra amin'ny lalana amin'ny fiainana anao tandremo ny didy de hoy raha lehilahy inona avy moa de Jesosy aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mijova velo manday manjany renao sy tiavana manao tenao sy ny sisa 9:20 ary izy tovy izany rehetra zany de voatandroko avokoa fa inona ny tsy mbola mahatanteraka 9:20 2:20 izay tena maharary ny olona manan-karena rehetrrehetra ary raha vo ianao manana voatsindrony io ny fonao hoe kay de tadidio fa ny arenanao zay de eto tany. Hoy Jesosy taminy mandehana amin'ny fanananao rehetra ka omeo malahelo de anarakitra ny an-danitra ianao de aviana araka. Ay raha manome malahelo zany de manarakitra ny an-danitra any ny zavatra tsy hitanao zany hoe inona ny zavatra tsapain'ny tananao raha manambola ianao mampiasa vola de tsapain'ny tananao ny benefisinao, tsapain'ny tananao ny vokatra fa eto zany izy zavatra ataonao tsy tsapain'ny tananao fa finoana fotsiny sambatra zay mihy fa tsy mahita de any an-danitra anao manana rakitra ahoana ary zany Jesosy amin'ny fananao de omeo malahelo tonga de nanjombony izy io ny ten'Andriamanitra fa nohona re zany le zatovy de niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. Tonga de nanjombony izy tena mba marina mafy kosa kosa ny fananako hoe de omeko malahelo le malahelo amin'ny olona tsy niasa akory zange tamin'ny tena mba tena nampiasa ny rondoako any tanto vola de le mahantra zany petraka fotsiny eo zareo tena tsy mety zany na alahelo izy de lasa izy niala. Ny tena marina io zavatra io nitsapahan'i Jesosy azy. Jesosy ramina tsy mahatonga olona vorokitsay sy mahantra fahadirana van'izany. Ny fanarahan-dian'i Jesosy tsy mahatonga fahantrany amin'ny fiainan'ny olona. Raha ohatra ianao karakaraky ny vavanao lasa mahantra mandefasa MP aminay tsofina rano ianao fa tsy mitombona zany. Andriamanitra tsy niantso anao mba hampahatraina fa Andriamanitra kosa niantso anao mba hahafantaranao inona ny tena harena, aiza le harena, inona ny atao hoe harena. Halleluja. Jesosy tsy niteny tamin'ity lateny andao ianao atao lasa mahantra fa Jesosy efa nafantatra sady any olo iza moa io olona io. Ity lateny tsy izy no niteny za zany Jesosy za mpanan-karena be fa volaza tena Andriamanitra fa rehefa lasa izy de nitenen'ny mpanoratra fa lasa izy satria manana fananana be izy tsy niteny zay fananany fa Jesosy nafantatra azy sady ary Jesosy mahafantatra aiza moa ny fony olona io
ao amin'ireo arenandreo dia nikitiany Jesosy dana memanitra ary amin'ity dia memanitra tonga izy dia lasa nandeha nefa izy olona te hanaraka Jesosy nefa izy teo any an-danitra hitan'i Jesosy ato mbola maharary azy dana aloha izy Jesosy amin'ity ny fanananao rehetra tonga izy dia nalelo tonga izy dia lasa tsy nona tamin'i Jesosy intsony olona io taorianan'io satria maninona satria Jesosy mikitikitika ny arenany riavana ozy tokotsika ahoana kosa ny anaovako an'izany hoe tena ny fananako fa maninona ny Jesosy ny fananako tsy maninona ny Jesosy ny fanananao fa maka ny fonao kosa le izy andratsika tian'Andriamanitra hitodika afantatra ny tena arena ao an-danitra ao riavana misy arena ao ary eo an-danitra ao misy arena mitombo ao ary eo an-danitra ao misy arena anjaran'izay hoany misy arena tadidiko misy nisy olona le nanovy afenareo hoe ty nofon'olona ty novy izy ty fa tsy hoe niona tamin'i Jesosy le olona dia ana fa tao anaty fahitana nisy rahalahy-pastera zay efa tamin'izay mbola kely nefa henoko ty mety misy tanareo fa naino azy mety misy koa mbola tsy naheno fa nanofy olona io nanofy zany izy tonga ny an-danitra ao n'izy dia tonga ny an-danitra ao n'izy dia jereno any feno trano tena mahafinaritra be tena tranon'olona tsirairay avy ny fanahintsika io zany samy efa manana trano any ambony any Jesosy nge teny raha andeha amboatra fitoerana ao anareo any amboatra iny amboatra an'le trano misy ny tranontsika ity ao an-danitra ao raha rehefa tonga soamantsara antsika aminaran'i Jesosy ho tonga ny daholy eny tsika rehetrarehetra dia amantana tranontsika amantana fonenana mandrak'izay isika io fonenana io samy manana ny angezany samy manana ny paoziny tsy mitovy samy tonga ny an-danitra tsika samy miakatra eo tendrombohitra masintsika hideran'Andriamanitra hira ho an'Andriamanitra samy iaina amin'ny fiainana mandrak'izay hiara hipetraka amin'ny zanak'ondry hiara hanjaka aminy sy ny sisa hiara hitsara n'izao tontolo zao fa ohatrany hoe tsika sao samy tonga ny am-piangonana fa samy manana ny tranony samy manana ny tranony ohatr'izany any an-danitra voalohany ndray atao fotsiny izy ahatongavanao any fa ao anatin'izay misy fanamboaranao misy fikolokoloana Jesosy mamboatra fitoerana atsika fa maninona ary mbola tsy vitan'i Jesosy foana ny fitoeranao atsika ny fitoeranao atsika efa vita fa misy amboarinao misy atsarainao dia anofony le rahalahy hoe tsara be le trano resaka amin'ny anjely tola tena tsara ty trano ho aiza mivadisomby misy tranon'olona zany tena na ny architecture-n'le izy ary tena hafa mihitsy tena hoe tena design tena samy manana ny design andreo zany reo tranondreo samy manana ny paoziny tena misy tena karazana vadiso hafa mihitsy tena hoe mangany dia tsara tena antanina izy andiditra ao amin'izy dia tena eny anjeny mbola tsy ao ny tranonao sy dia antsy anao efa misy tompony io dia jery am'izay izy misy trano kely iva kely zay tanatiny io fa nahitany an'ity dia hoe mba kely koa zany trano zany ka fa nga misy ilay olona fo kely ireny tonga ty izy ny olona ty rehefa tonga ty mitovy daholo izy mba olona omby eo dia zao le anjely enao ny omby ao io tranonao hono izy izy io ny tranonao hono izy ny anjely io ny tranonao satria io ny mendrika an'izay vitanao io ny mendrika an'izay vitanao any misy zavatra ataontsika eto tany dia miankina amin'ny zavatra ataontsika eto na dia samy tonga ny an-danitra ary tsika dia tsy voatery hitovy ny zavatra vatanitsika any misy an'ireo olona ireo maty martyra voaina zao tsika nahita hoe olona maty any Afghanistan mba hiavon'ny Taliban atao anaty sachet ohatr'izany reny ary mbola mpahireziko anareo izao asa fanompona ataontsika izao tena mbola kely ary tsika izao mihitsy mendrika hiteny hoe ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa ihany fa tsika reto
tsika sao de mieritreritra tsika hoe tsika tena zay koa se fisan'andro afaka fiambenana tsisy ohatranay mbola kely sy maivana zao zavatra ataontsika sao raha miohatra am'ireny olo reny hoe manaraka hatramin'ny aina tsy ravana misy fotoana tsy netsika zay tsy ohatr' zay kosa aloha nizaniza am'teny zay tsy maintsy manompoan'andriamanitra fa misy nge eto ravana olona vadiny fotsiny ohatra vady fotsiny na tsy voatery vady olo ka fa mbola lavitra misy defa miovitrovotra vo hitan'ny olona hoe mivavaka manareo vavaka am'ireny fivazavana reny tsy mivavaka rehefa mba mijery fotsiny koa ianao ary hitako mijery an'le lehilahy ohatrany solasony foana tsy mijery aho fa sendra hitako eo fotsiny izy mazava angamb'izay un point c'est tout sendra mba hitako eo fotsiny eo de mba mijery ohatry ny olona rehetra e inona ny anarahakolo loatry ny ilo ohatra tenenanao tsy mitovy na de reny fotsiny de fa tsy hitovy amitsika nendre zany a mbola hafa mihitsy ny endreny za zao ohatra za kely ty ahoana ry avana nanako hoe fonenina hitovy amin'ny eny Abrahama ohatra fonenina hitovy na de toky tsy hoe na andeha toky hoe mitovy amin'ny Stéphane ohatra mpitoro ohatrana koa ke Stéphane apôstôly ohatrana mety gambany za mety mba manana kely any fa sahina mitory aminareo hoe ny fahamarinana tsy asiko tsy mitotaly hoe iza ny hijanony eto raha pitso a iza ny mbola hijanony eto raha afaka pitso a raha hitena hoe aza mihina kisoa ianareo na aok'izay raha nabavy a ny fitafiana tsy motina ataonareo rehefa avy tenina zay nareo de androany zareo fito amin'ny dimapolo mijery fa raha pitso mety telopolo fa za zao a nanako zay fahasahiny zay hoe io a toriko io na hijanona ny olona na tsy hijanona fa ny Stéphane mbola angeza lavitra n'izany mitoraham-bady mihitsy izy de za ve ravana de hitovy amin'ny Stéphane ny anahako any tsy possible zany sankiravana mbola eto eto ambon'ity sezako ty a atao tokantrano eto akaiky ny vady aman-janako no mitory manao asa fitoriana aminareo e de nareo mieritrereo hitovy tsy mitovy misy andreo olona andrasantsika misy andreo olona andrasantsika ireo a de olona le 144 000 israeliana reo a reo zao de mbola ho tsara toerana noho itsika ndraiky reo voafidy noho itsika alleloia fa izao re avana malala tsy hoe kosa nefa manakivy anao hoe tsy izy mihitsy tsika fa itsika kosa de manamboatra tadidio zay ary Jesosy koa nefa de niteny fa ny farany a ho voalohany ary voalohany a ho farany zany hoe isika tsy tokony mitovy fa isika reto a afaka manamboatra afaka mety tsara alleloia Andriamanitra anao mampahery anao miari anao areny an-danitra ianao miary areny an-danitra io misy zavatra momba ny lanitra momba ny fanjakan'Andriamanitra ataonao de tsy tsapain'ny tananao eto zay ny valin'izay ny eny zany efa de tena mijoro valim-belanao fa ny asa fanompona tsapain'ny tananao eto koa ny vokatra zany misy apahany ngeza be be de be tsapain'ny tananao vokatry ny asa fanomponao mino fa tsy voa anankiray taminareo nitratra zany hoe avy manao san'Andriamanitra de nampisiny misy fahasoavana nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana misy dingana ara-panahy tao de misy fahasoavana mpiainan'Andriamanitra anao fa reny mbola zavatra kely any fa amin'ny fotoana manao hetsika eto ho an'ny fanjakan'Andriamanitra de tadidio any ambony any efa misy compte mandeha any efa misy compte miainga any ary io compte io mijanona eo aminao compte bloqué io izavy ny manao compte bloqué any amin'ny banque indrindra fa nareo zay nanana compte any amin'ny manao épargne reny tsy azonao kitiany io fa alefanao any fotsiny vola tsy avelanao kitiany fa avy fotoana ohatriny anao boatin-drakitra io vakino io boatin-drakitra io de mahita ny soa ianao sy ny tsara ka tsika de manao versement anatina compte bloqué tsika ao an-danitra ao tonga ao ianao voavoaina ho anao io ary io zavatra io de zay hetsika rehetra ataonao de fiarikarena ho an'ny an-danitra ataonao avokoa manova zavatra ho an'Andriamanitra ianao ho ten'Andriamanitra ry avana malala any amin'ny Jaona voalohany isy tsy ten'Andriamanitra Jaona voalohany a ny ten'Andriamanitra manao hoe Jaona voalohany toko faharoa 9:17
ary mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay zao tontolo zao ninona ataony hoe de mandalo fotsiny reo raha ohatra ianao manana androany de tadidio fa mandalo io mety sy janony eo ianao mety isitsim-badika kely raha sahirana ianao androany de mbola mampirinao koa fa mandalo io alleloia raha pitso anao tsodatra zay mbola hitondran'Andriamanitra anao fa zao fiainana zao sy ny filany mandalo fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay ny manao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny ao anatin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra de maharitra mandrakizay amin'ny Efesianina misy tena mahafinaritra Efesianina toko fa 5:5-7 vakiko amin'anaran'i Jesosy manao hoe kotandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka raha roty ny andro azo anao vatsoa fa ratsy zao fiainana zao anoho zany aza manao adaladala fa aoka fantatrareo zay sitrapon'ny tompo so revana malala izahatra tenen'i Jesosy io amin'ny dimy fananao de meo ny malahelo misy malahelo zany tokony tsy njovinao io reo malahelo reo tsy atsitsatsiaritra sady mifandray am'izay hany efa manomboka nihetsikatsika Gamalela ny Gamalelantsika groupe Gamalelantsika de efa manana kitapom-bolontsika am'izao fotoana zao satria najanona maika de maika ny asa tamin'ireny Covid nandripaka be tany Madagasikara reny de najanona aingana fa efa hanao ny asa retsika zao farafatariny amin'ny herinandro ambony io de ahita sary eto nareo de azo tatitra eto tena mikarakara mihitsy ny ankizy ao ambadimbadika ao anatin'ny groupe Gamalela fa no etsitsika ho an'ny malahelo fa sitrak'Andriamanitra ny anapitsika ny malahelo alleloia ary raha roty ny andro azo anao vatsoa alleloia fa mandalo zao fiainana zao alleloia de raha rotsika ny andro azotsika anao vatsoa fa Jesosy raha nyteny nanao hoe amin'ny dimy fananao de meo malahelo fa anao vatsoa tokony nararotana zany ry havana malala iza moa malahelo ny atao hoe malahelo eto de ny olona zay tsy mbola mahita ny momba ny filazantsara mety mampalahelo ihany ny olona marary sy ny sisa fa ny tena olona mampalahelo ravana olona tsy mahita ny filazantsara tsy mahafantatra ny fisian'ny filazantsara ary tsika rehetra izay de nalahelo be daholo nampalahelo daholo tsika rehetra hatramin'izay mampalahelo satria hafitra an'Andriamanitra za manokana ry havana de tena teteny amintsika rehetra hoe Jesosy raha nyteny an'io de tena atao ampony io ary fanaovana zavatra ho an'ny malahelo matoa Jesosy ny teny fa tahaka ny nataonareo tamin'ireny madinika ireny nataonareo amiko koa de tena mahakasikasy ny olona mpanan-karena am'izao fotoana zao ny zavatra tindry de ny janony eto mandrakizay tsara misy an'le miliardera hitanao le amin'ny Facebook iny izy ny anisan'ny olona rehefa tsy izy ny voalohany de izy ny faharoa fa madibadika eo izy mirahalahy izy de ivarotra amin'ny olona fahaiza manao anankiray ahafahana mitondra ny miliardera velona mandrakizay fa hatreto aloha de eo amin'ny 5 taona mihoatra eo afaka ampina 5 na efa 100 taona zao le miliardera de ampina 5 taona mbola velona salama tsara vainy daholo ny selula ao anatiny ao atsika ao de rasa ho velona ohatrany tamin'ny androndry Eli zany ny olona tamin'ny androndry Abrahama zany ny tanjon'ny olona am'izao fotoana zao satria maniny te hifikitra eto satria teto no nanorenany nanorina teto reo miliardera reo de eto no nasiany ny zavatra ny rehetra de nyteny hifikitra eto mbola velona 5 taona mihoatra noho ny tokony efatesana tena ho ihoatra ny tena tanjona reo va velona mandrakizay satria mihitsy ny tia tena zavatra ataony hoe hivarotra fiainana mandrakizay amin'ny miliardera izy ho varotany zany ny fiainana mandrakizay Jesosy rehefa diniantsika ny fomba fitorian'i Jesosy de Jesosy rehefa tsy nampiorina ny olona teto mihitsy na kely ary io anisany miariarena ho anareo ny an-danitra voalohany Jesosy tsy nanana trano teto za tsy manenjika ny olona manana trano manova trano tsy olan'izany fa ny fonao aza tao ao fa ny Jesosy tsy nataony tao ny trano Jesosy very avana de verina fa manao ohatry fotsiny Jesosy teo de misy trano eritrinao fa borika ary tsy nanana Jesosy
any raha am'izao andro sy zany na tomobily ary tsy mividiny Jesosy fa misy tomobily fa de teneny andana lay vonay io Ferrari io de raha misy manontany de teneny hoe misy raha anolaniny tompo anazy eny ary fatafinareo Ferrari misy raha ilan'ny tompo azy andana ary lasa to de ata am'izany fotoana zao Jesosy tsy nanana tsy zava-dehibe am' Jesosy zany azo Jesosy atao manana brika aman'aliny miandrana fotsiny ray eo andehanao ny asanao ameo brika de tenen'Andriamanitra fotsiny le brika mandeha be sa le mandeha kely ny tianao sa le matanjatanjaka sa inona ny tianao inona ny lokony ataovy brika gris androany Andriamanitra mba hitako mandeha de ataovy mandeha tsara klaxon ohatra fa Jesosy tsy nanorona ninina teto misakafo zany izy zay mampandrosondroso azy eo trano tsy nananany na de zay andrin'ny lohany azy tsy nanana ny tenin'Andriamanitra Jesosy hoe tsy tia trano izy fa ny azy nampianatra ny olona mba tsy fikitra eto am'ty tany ty tena ampianarana zany ny mpianatra ny fiainan'ny apôstôly taloha namidiny daholo ny fananarena de natambatra de nyzaraina mitovy asa na vitantsika eto tany zany na tsy sarotra eny amidy daholo ny mpanantsika de atao mitovy daholo mety sarotra fa zany zavatra napetraky Jesosy zany ry havana manomboka androany de atovy miariary anao ny an-danitra zay zao mampahery anareo zay ny fonareo rehefa tsy mipetraka ao anatin'io harena io fa rehefa babon'i Jesosy de tsisy dikany aminareo aferikany ianao maka manana fiainana fa zay zao tena tenenenareo zay afaka mividy trano fa tena tenenenareo marina zay manofa trano foa ny antony de tsotra zay aloha hatreto de mahita fa ny olona mividy trano de anaty fahasahiranana zay tsy te ho sahirana mbola hitanay daholo reo olona rehetrrehetra mividy trano de manenjika miasa mafy anenjika volam-panjakana ary avy eo sanatria misy ny olana ny arinany zao de fampitahorin'olona hoe tsy maintsy manao vaksiny de lasa manao vaksiny aingina mba ahafahana mbola mitazona ny asa ahafahana mandoa trano ary raha tsy volo io zay voalohanao ty de lasa fanjakana ny tranonao de aizy ny afantaranay raha pitso raha irahan'Andriamanitra hitoreana New York ndray zany nipetraka any États-Unis andanandreo zay Andriamanitra nareo menakavy kely miainga ndana makipetraka any Angleterre fa misy olona mila anareo indray any de lasa zay tsy olona rehare zany hoe mividy trano zany nao fa tsy rehare zany aminay fiainanay zao milamina tsara amin'ny fotoana miala ato fa tsy mety mivovo daholo ny alika manodidina ohatrany tsy mampatamana de lasa miala tena marina zany teneniko zany maro ihany zay olona hitanay mividy trano fa tena tsy maintsy voatery miasa madama miasa raha mise enay madama anay tsy miasa miasa tsara indrindra ny ataon'ny vatanay de fikolokolona ny ankohonany halleloia fahalalam-pombo ny fahalalana ny fahaiza-manaovany amin'ny reniny no pasiteny amin'ny zanany halleloia dada amin'io avy miasa fahereziny neny miasa tsara indrindra misy molona manao rehare an'izany hoe ny vadiny miasa fa ny rado rakotsarama tsy rehare zany tao amin'ny baiboly Eva ny karakara ny Sahetena i Adama ny asa halleloia zara tiako teninanao de zao mianara anao miary arenany an-danitra za rehefa namalala tena teneniko anao fa za manokana maraparanako azy Jehovah volombelona efa inareo zao Jehovah volombelona zao fa mbola teneniko anareo ihany zay rehefa mitory an'io de tsy mampanina anany mitory an'izy io misy fotoana angeravana misy fotoantsika raha misy zavatra toritsika de matsiaro menatra ny tena tsikatsika hoe mitary bady vilambava ianao zany mitary bady vilambava le vato aty
vavaka ty taniny ataon'ny tanana avy nazainy vava avy taripata filambava zay revana de efa nanomboka nanao an'io ihany koa de zay mivady miara rena ny an-danitra ary ataonay izy atoka amin'any satria tsy tonga any koa zay de maty antoka efa mba niary tany zavatra tany nefa ke tsy namantana an'le izy fa zay revana efa betsaka ny zavatra arena nafonay de natakalonay zava-panahy halleloia takalonay zava-panahy isaky mahita an'ity fandarana ity ny olona de mieritreritreritra nareo hoe fandarana kely mba ataotao fotsiny fa veriko aminareo ihany fa tena tsy ataotao fotsiny izy ty tena marina zany zay revana rehefa nirahan'Andriamanitra taty de zao tena reny mivady mihitsy fa iraka ny nalehanay aty naiza andefasan'Andriamanitra nay iraka ary zany mahatonga any amitenareo nareo za mieritreritra zany hoe zay hoe atao frantsa foana tsy mbola fantatra possible zay mety irahan'Andriamanitra any Afrika tsy mitampoka na any Belzika na any Etats-Unis tsy fantatra zay io mihain'ny feo an'Andriamanitra aiza Andriamanitra aiza tampotampoka io zay any à Paris tampotampoka io zay irahan'Andriamanitra aty amin'ny province tampotampoka io zay hoe typetraka any Bordeaux aiza ny an'irahan'Andriamanitra anay zay mandeha foany zay any Koweïty alleloia de rehefa tonga ny antson'Andriamanitra tamin'ny hoe fa volotony lasa fa indrindra momba n'ity fandarantsika ty fa manao vaccin hoe za tsy manao vaccin zany fa de manjanako tsy manao an'izany ka andalany automobile efa nanongona ty fandarana ty zay tam'izany efa teniko anareo ihany moa zay le hoe heritaona mahery tsy ny asa nanao inona lancé an'ity fandarantsika ty sy reny radio reny nisy atsika daholo tam'izany maro ny sehatra nisy atsika tamin'ny fitoriteny tam'izany fa mbola betsaka aloha tsy nahita misy fotoana zay mivady mandinika Jesosy misy fotoana zay nitory ela be tamina radio Jesosy olona firy reny mba naheno tam'ireny anankiray zao nareo mba aherinay teto ray aminareo ireo hoe ny ahenonay tamin'ny radio nitorianay teny teto an-dafy zay Jesosy nefa inona zavatra natao betsaka ny zavatra natao ny zavatra kely mba fanananay kely rehetra tany Madagasikara efa namidinay atao inona atolotray tamin'ny malahelo mety varina anao hoe ahoana ny atolotra amin'ny malahelo fa zay rehefa namanatanteraka an'io koa ary tsy reharehanany amin'ny tenanay zany fa za kosa teteny aminao fa zay tsy mitaripaty filambavy zay halleloia miariarena ho anareo any an-danitra amin'ny dimy fanano rery de meo malahelo iza ny malahelo am-panahy zava-panahy ny resahantsika tsy le mampalahelo le ame volany eny tsy reny fa ny malahelo am-panahy de ianareo reo zany de nomenay anareo ny arenanay tsy ny azo zay heritaona mahery namidinay zay anananay kely tany naovanay ny ofatanonay taty sy ny rehetra nefa alohanay naninona ny fantoka tamin'ny asan'Andriamanitra manao toritery io sakafo hoaninareo io nareo nge malahelo nareo nge malahelo eto aminay eto zay nanatanteraka ny tenin'ity lehilahy ty na de tsy de nanana be ohatran'ity lehilahy ty ary fa zay ny teny inona tompo mba ataonay mba azonay ny fianana mandrakizay tandre mididy de inona koa am'ty fananao rery de meo malahelo dahoary inona neny ny atao anarale fandarana andramoka izao halleloia dahoary misy asa rado mbola tsy afaka sy efa ataovy ny asa fa hoana mbola izara ho amin'ny malahelo halleloia etika ilazananao manao hoe ianareo
sainony any ambony manamboarina reo zavatra ao an-danitra manaova asan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra ataonao io a na olona ray na roa na telo riavana malala na tsy nisy miheno kory ary ianao mitory ianao fa tsisy miheno zay ke riavana akataroba tsisy miheno zany fa ianao tsisy miheno fa Andriamanitra manampy ao ambony ao. Misy rahalahy zay hoa hitako taroa mpitory teny eny an-dalana zany raha misy miheno ny olona mezany io lasa zany mijoro ty akaiky ny teny jery ty andafiko nisy raha afrikana zay mpitory teny izy eo Gare du Nord mezany olona fotsiny tonga de tsy minefa anjanona teny joro alohany de tena amen hoa zaka menatra zany izy taloha jerijereny olona eo tambo izy reny teo mijoro eo alohany avoaka kokoa ny baiboliko ny baiboly gasy tena rao izy de mba jereko koa ny amen raha nabako alleluia izy amin'ny teny vazaha amen jerijereny olona hoinamon'ny olona zany atao jerijerena oetanareo olona firy mijery are tsy mianatra jereny zany fina zara tiako tenenina io vehivavy io zao nanao asan'Andriamanitra za rery zany ny eno teo fa tsy ny hitan'Andriamanitra fa le zavatra nataony de ho anazy zany tsy ho anahy zany eno teo fa izy le mamafy izy le nizara ho amin'ny malahelo misy zavatra nafonika teo mety olona tokony andeha hiasa angeny fantatra ohatrina pari-pareurany karaha manao aty karaha ohatrina pari-heure ianao de adiny firy zany lalana nandeha nakany nandeha fre nanao ino ny eo anao de ny anao ny olona namanao miasa ry mitady vola ianao maniny mitory teny fa ina ny ataony olona io any ina ataony olona io eo manorina mampitombo an'le zavatra ao ambony ao miova foana ny zavatra ao ambony ao ny zavatra ho vantaniny ao ambony ao azadinao le tantara kely teneko anao teo anatiny ofy fa rehefa nytenena izy hoe io nge ny tranonao fa maninona no ity ny tranoko satria anao tsy manao asan'Andriamanitra satria anao tsy mamafy amin'ny satria anao tsy manamboatra tsy miary arena aty ambony aty ngenao de taitra tamin'ny ofiny izy de taitra izy nanomboka teo aho izy fonce am'izay izy amin'ny asan'Andriamanitra andaotsika mba hifonce amin'ny asan'Andriamanitra halleluia ndao hifonce amin'ny asan'Andriamanitra tena ianao riavana miary arena ny an-danitra fa ho hitanao ny zavatra vantaninao any de mahereza tao manao asan'Andriamanitra mahereza daholo fa na tsy maintsy hivarotana ny fananana aza izy rahana amin'ny malahelo de tsotra ihany tsy mampahantra raha teo zany amin'ny tenanareo fa tsy mampahantra zany fa ao ambony ao le zavatra orintsika eto nge izy io levony io hoe ary tsy ho ela za tena tenako hoe tsy ho ela de ny zavatra totsika zany niazakazaka tsika andamina sy andrafitra le zavatra tsy mety lo de manomboka androany ny fonao halleluia de azo atao eto an-tany etotsony fa atovy any ambony de atory ianao nefa misy zavatra mbola tianao hitanao hoe tsy vitanao an'Andriamanitra de ataovy aloha toromaso zany oneran'Andriamanitra ny aromen'Andriamanitra hery ianao fa ianao milamina zany hoe efa niary arena indray andro any aloha zany efa tenako anao rehefa vita ohatr'izao fandarantsika de le vita fandarantsika de mbola mijanona elaela ato no zay mivady halleluia mbola misy zavatra atao ato enonareo rapitso sy ny sisa fotoana me fotsiny zay misy fotoana efa tsisy miditra am'lotsony le zavatra mitsangana kely aloha de mihinana voankazo kely any ambany halleluia de miverineo manao fa vity zay rehetrarehetra zay mipoziko matory ambony farina jesosy vitako ny anao atory lamina tsara matory ange zany ampiadala-po ange zany ampilaminatsaina ho voninahitr'Andriamanitra zany rehetrarehetra de tena aminao androany atomboiny ianao raha mbola tsy nanomboka ho avy Jesosy ho avy Jesosy misy kalalao eto ary misy arafesina
misy mpangalatra misy manambotrano placeo any amin'le coffre tsisy nizaniza mahakasika tsotry ny arenanao de hotain'Andriamanitra ny ianao de ny tanan'Andriamanitra le tasy omba anao hatrany hatrany hotahina be mihitsy any ianao eto tany tena tsofoky rano mihitsy tena hotahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ho ambinina so salama fa zao fotsiny ny fonao aza atao ao ary iny itsika ary voninahitra n'Andriamanitra ihany mahay izy daholo de samy hitahin'Andriamanitra ny fa na pahiry anao zay teniny anabavitsika Mariette miezaka mitady anarany ity mba hitsino azy Mariette Monique izy zisa farazana Monique ihany zany no mino fa nahery anao tanatin'izay hotahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra ny arenanao eto tany de Jesosy ataovy zay atovany Jesosy ho arenanao fa reo arena rehetrarehetra andalo eo aminao tsara ianao manankarena tsara ianao mananampy foziny hoe ny tena tsara indrindra Jesosy le anjara soa ary tena mahafapo tokoa de tahiny tompontsika rehetra mino fa valinao ny hafatra de mahereza daholo ivavakantsika halleluia
rahantsika vavaka zany izy zany riavana malala izany toriteny zany koa ianatsika hiteny hoe Jesosy tokoa ny anjara soa e. Alleluia. Na inona mety zavatra eritreretintsika hoe ity ny atavitan'ny fiainako a, ity ny tena fiainana menakavy a. Jesosy riavana ny tena fiainantsika ary tadidio fa mandalo ihany zao fiainantsika zao. Rehefa mandalo zao fiainantsika zao a dia miara-malala tsika rehetrarehetra fa tokony ararotina ametrahantsika tantara eto amin'izao fiainantsika zao. Atao inona moa ry havana ny vola raha miala etontsika nefa tsy afaka hitondra na dia vola vy anankiray aza. Fa raha ohatra kosa ny vola izay ananantsika dia ampiasaintsika ary ampahitantsika tombony amin'izany ny fanjakan'Andriamanitra dia tadidio fa na dia tsy mitondra vola mivimbina vola miala eto azy ianao fa ny miandry anao any tsy voavidy vola ry havana malala. Dia mino aho fa napodin'ny sainao zany tenin'Andriamanitra izany. Dia mino aho fa manomboka eo dia vaovao indray ny fomba fisainanao ary atonganao heritreritra fa hay ny harena tsy le eto an-tany eto fa misy harena miandry antsika ao an-danitra ao. Anjarantsika no mamboatra an'io, anjarantsika no mamboatra an'izay, tsika ihany no mamboatra an'izay, tsika ihany no mpamatsy ny amin'ny tanan'ny tranontsika ao ambony ao. Jesosy mandrafitra fa ny vokatry ny ataonao no hanampiany isan'andro isan'andro ny fandrafetana ny zavatra izay miandry anao ao an-danitra ao. Misy kofra miandry antsika ao an-danitra ao dia ny vokatry ny fisasarantsika izay hohanintsika mandrakizay hiatanantsika mandrakizay dia samy hitahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra satria voaraindray ny hafatrao a. Misaotra Jesosy satria noho ny fahasoavanao Jesosy a dia voatory teto indray izany teninao zany. Dia mankasitraka indrindra Tompo a ary mangataka eto anatrehanao zay hoe ianao ny hitahiry an'izany teny zany anatin'ny fony tsirairay avy izay nandrehan'izao fandarana izao. Dia ianao anie Jesosy a no ampitombo izany teny zany aty aminay tsirairay avy. Dia matoky azy Jesosy a fa na iza izay nandre teto androany dia hovanginao zany olona izany ary ampianarinao zany olona izany hiary harena ho any an-danitra. Fa any tsy misy kalalao ary tsy misy arafesina ary any a tsy mba misy mpanamitra ny sy mpangalatra. Dia misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitehirizanao ny harenana ihany. Fa fantatra efa tsy mamantana zavatra foana izay, tsy mamantatra lanitra foana izay, fa mamantana lanitra efa misy harenanay mipetraka. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Hitany tsirairay avy any ianao. Nefa koa Jehovah Andriamanitra dia mba tahioko ny fiainan'ireto olona reto eto amin'ity tany ity. Dia mivavaka Jesosy a ho an'ny olona rehetrarehetra izay mandalo mihaino an'izao fandarana izao. Mety misy olona mandalo olana sy tsy fisina, mety mandalo fiainana mampalahelo tokoa Andriamanitra, mandalo olana mandalo tsy fisina, mandalo olana mandalo ady. Andriamanitra jereo akaiky ireo olona ireo Jehovah Andriamanitra, jereo akaiky ireo olona ireo nefa aza averanao hifikitra amin'ny harena eto an-tany eto ny fifony ataovy misaintsaina amin'ny harena miandry anay ao an-danitra ao. Misaotra Jehovah Andriamanitra ny devoly sy ny satana faritro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingana dia litera ray tamin'izay voafafy teto azy androany a fa moavy zato eny avokoa anatin'ny tsirairay avy. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany fotoana. Halleluia. Amen.
ivavatsika am'izao fotoana zao ho an'ny firenena de ampandrotsika ny vavitsika irikaraka avy eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena de tompo arana bavy tompo pastera dia mbola fameravasika tsirairay avitray dia revavaka ihany isika amaranana fotoana sy fanofirenena dia Andriamanitra ray tsara indrindra mbola misaotra sy miderany mankalaza ny anaranao indray zay mbola notantaninao zay mbola notahinao ka nafahana indray mba mbola neny ny afatrao androany saotra Jesosy tamin'izany teny mamy izany afatra nampitondrainao mpanomponao zany saotra satria mampianatra anay indray ianao androany no tena hiary ny harena any an-danitra fa tsy hifikitra amin'ity fiainana eto izao tontolo izao ity terizo zay Jesosy malalo terizo atao amponay zany teny zany mba hamoazanay be mba tena hiazakazaka zay anamboatra ny mandrakizay anay fa tsy variana eto amin'izao tontolo izao ataovy tena mifikitra aminao zay Jesosy malalo aza vela mitoditodika na variana amin'ny arena ety amin'izao tontolo izao ety satria ianao fa niteny fa misy kalalao ety dia misaotra Jesosy fa lehibe taminay zany tena nampitondrainao mpanomponao zany ary raketinay atao amponay mandrakariva mba tena amoazanay hatrany anao ny asanao ndreto zay Jesosy faly mandray an'izany teny zany ka irao zay ampiasao zay anao ny asanao tanteraka tokoa ankehitriny Jesosy mbola mangataka aminao zay mangataka ny famindraponao zay irotsaka amin'ny firenenay satria tsy miafina aminao ny fahantrano amin'ny firenena io mbola maro Jesosy no mikatsaka ny aren'izao tontolo izao mikatsaka ny arena ety an-tany mbola maro ny olona sahiranao Jesosy maro ny mijaly maro ny marary Jesosy ka zany indrindra ny todianay aminao fangio amin'indra fonao reo vahoaka malagasy Jesosy fangio ny taninay Jesosy malalo ka sy ny fony tsirairay avy mba tena andray anao ho arena sarobidy ho an'ny vahoaka malagasy ianao fa tsy ho variana fotsiny amin'ny fitadiavana tsy variana fotsiny amin'ny kolokolo na amin'ny fangalarana Jesosy na amin'ny fitsangatsangana na amin'ny toetra ratsy na amin'ny fanompotsana fa tena nantona anao fotorotoro ametraka amin'ny fiainan'izy ireo pelatananao Jesosy malalo fantatray fa raha ianao no miasan'ny firenena io dia afaka miova ny zavatra rehetra afaka mbola anana fanantenanja amin'ny firenena izany Jesosy ka zany no angatanay amin'ity arivo ity mamanginy sambatan'olona ianao maro ny trano ao anatin'ny ady Jesosy maro ny olana miseho amin'ireny tokantrano ireny ka jereva amin'indra fonao Jesosy malalo alamino ny zavatra rehetra amin'ireny tokantrano ady ireny ianao ny amme fitahina manana ambiampy amin'ireny olona sahirana ireny Jesosy amoky azy ireny tsy amme sakafo azy ireny mba nanan'izy ireny fiadanana ihany koa dia apetraka eo pelatananao koa Jesosy ary eo marary maro eo marary Jesosy fangio ihany koa izy ireny sy trano satria ianao ilay mpanasitrana ianao ilay dokotera ambonin'ny dokotera Jesosy tsisy tsy hainao atao ka sy trano izy ireny Jesosy malalo apetraka efenina eo pelatananao koa Jesosy ny tondra fivavahana mba tena hitoro ny filazantsaranao tena hoe amoky ny ikasika ny olona tsirairay avy zany filazantsara zany any Madagasikara ahafahany vahoaka malagasy manantona anao jerevany koa ny tondranay Jesosy mba andeha amin'ny marina andeha amin'ny rariny sy hitsiny mba tsy ho variana amin'ny zavatra mamirapiratra fa tena hoe ametraka an'izany firenena izany eo pelatananao dia raha isara keto zay Jesosy jerevy manoka an'izay tsirairay avy zay nienao zany teninao zany ianao fantatray fa raha ianao miasa amin'ny fiainanay dia anana fitahina manana ambiansy zay tsy ny ety an-tany any fa na dia fitahina sy ny arena any an-danitra teo omaninao anay zany ka raha tory zay Jesosy malala dia apetraka efena eo pelatananao zao aly zao mba hanananay toromasimamy ka hifaly indray zay raha hifo maraina ka ho feno fiadanana ty anatin'ny fonay dia misaotra Jesosy malalo voninahitra ho anao rery ihany alleluia amen alleluia misaotra betsaka raha nabavelika tanatazany vavaka matsiro voalazanao daholo ny zavatra rehetra dia Andriamanitra ny amaly fitianao mamy ny vavaka dia misaotra dia efa rakitra soa ny an-danitra koa zany asan'Andriamanitra ataonao anao rehetra zay manao asan'Andriamanitra eto ireo na iza na iza koa dia za mampahiry anareo fa
miary arena ho any an-danitra nareo a arena mipetraka nareo manao asan'Andriamanitra eto ny fandrafetanao ambony ao a dia efa mitohy mampirenareo mpitoroteny mampirenareo mpandray anjara mahereza ho tahin'Andriamanitra samy mahereza daholo a aloasika am'Andriamanitra zao dia eo neto rapitso amin'ny ora tahaka zao misy ny misandrata misy am'izay misandrata rapitso tahaka ny mahazatra antsika isaky ny zoma satria efa fidiran'ny mpianatra dia hiditra ihany koa tsika hideran'Andriamanitra araka amin'ny mampionontsika rapitso ao anatin'ny fandarana misandrata amin'ny fitora tahaka ny mahazatra ihany dia tahin'Andriamanitra daholo www.andramokaizo.com afaka inonao ny onjapeo aty radio dia afaka mentoritenao isan'andro amin'ny ray maraina amin'ny 4 maraina amin'ny 7 maraina dia amin'ny 10 maraina rapitso amin'ny 10 maraina averinao zao fandaran'izao dia raha amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 ariva ihany koa dia nira moa dia efa lahatra mampionona daholo samy tahin'Andriamanitra rapitsika misy fandarana farany dia amin'ny lahady indray satria ny amin'ny sabotsy zao dia tandra ny andro sabata isika andrisany tontolo andro hiaraka eto dia tsy misy fandarana ny ariva rapitso zany misy misandrata dia rapitso ihany koa ny farany amin'ny fandarantsika dia entanana ihany koa nareo izay manana faniriana hiaraka ifandray tanana aminay ao anatin'ny fikambanana Gamaliela izay hanohanantsika ny sahirana fa hiantoka fitaovan'ny mpianatra tsika izay ho ataontsika amin'ny herinandro ambony io dia efa nivolontsika amin'ny herinandro ity koa misy aminareo mbola telempanay hoe za mba te andray anjara amin'izany dia aza misalasala mandefa MP amiko ny fandraisana anjara ao tsy voafetra afaka mameno na dia 5 euro azy na dia ray vola 5,000 any Madagasikara fa atambatritsika ireny dia izay kely aty amintsika reo no isorantsika an'Andriamanitra dia ho taka mofo 500 reo ampelantanantsika taka ny teo ampelantanan'i Jesosy dia avoakilo tsomby 5,000 na manana 100 euro anao na 200 euro na manana 1 euro na manana 5 euro dia mitovy ihany zany fa ny fona manolotra atao vetivety an'Andriamanitra dia hanohanantsika andreo sahirana atsika mba tahin'Andriamanitra ihany dia andao mba tsy vitan'ny toriteny ny fiainantsika andao tena ataontsika misy hoe afetraka ny vatana amin'ny fiainana amin'ny aranofo izany rehetrarehetra zany dia samy tahin'Andriamanitra ary rapitsika miona voninahitra ny ao an'Andriamanitra misaotra anao nahatrehitra amin'ny farany Haleluia amen. Mahereza daholo.